hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Tonga amin'ny famarana ity lesona momba ny boky ny Filipianina sy Kolosiana ity indray isika ankehitriny. Tao anatin'ilay lohahevitra lehibe hoe mampifandray ny lanitra sy ny tany Kristy ao amin'ny Filipianina sy Kolosiana. Anio ny lohatenin'ny lesona dia manao hoe atoky tsara amin'izay rehetra mety ho sitrapon'Andriamanitra. Azo dika tsotra toy izao koa izany lohateny izany hoe mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Ny namanareo mpanomponareo Dr Jean-Jacques Andriamparana no manolotra ny lesona amin'ity anio ity. Mialohan'ny hidirantsika nefa amin'izany lesona izany dia manasa antsika ary hiara nondrika ny lohantsika fa hiara hivavantsika. Rerana eo izay ny an-danitra, misaotra anao lehibe izahay natratra izao famaranana ny telo volana voalohany izao. Misaotra no retorohevitra maro izay nomenao anay tamin'ny alalan'ny apôstôly Paoly. Mangataka ny fananao masina ary izay ankehitriny mba ameno ny saina ampanahinay, atakaranay ny hafatra izay tianao ampitaina aminay anio, ka hatonga anay ho tia anao ny asanao ary hiara-miezaka amita izany mba hiavianao tsy ho ela handray anay. Mivavaka aminao amin'ity mpiara-mianatra amiko ity izay mihaino izao onjam-peo Hope Radio izao, tahinao manokana fiainan'izy ireo ary feno hiatrany fahasoavanao sy ny fitahinao izy ireo. Mamelany elokay patonao izao vavaka izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nandritra ny telo volana iny isika dia nianatra boky ny Filipianina sy Kolosiana. Raha fitinana fohy izay nianarantsika dia izao hoe ny lesona rehetra dia mitodika amin'ny foto-kevitra anankiray lehibe, Kristy no ivo ny famonjena sy ny fiainana kristianina, ary amin'ny alalany no ahafahan'ny olona miaina amin'ny finoana ary manana ny fanantenana mandrakizay, dia ilay fiainana mandrakizay izany. Nisy fiovana manokana nandritra ny herinandro maromaro lasa izay tamin'ireo lesona izay nianarantsika ireo. Nisy ny fifindrana toy ny fantsona nidina avy amin'ny foto-kevitra mivelatra kokoa momba ny fiainana kristianina makany amin'ny zavatra tena azo ampiarina. Ary ankehitriny dia tonga amin'ny farany sika. Ny andinin'ny farany dia ny boky ny Kolosiana. Ary ny apôstôly Paoly dia manao ny fiarabahany ary fiarabahana farany eto ho an'ny olona any Kolosia ary amin'ny alalan'izy ireo ihany koa ho an'ny fiangonana hafa. Ity lesona ity dia maka lesona azo ampiarina ho an'ny fanompoana avy amin'ny andinin'ny farany amin'ny taratasin'ny Paoly ho an'ny Kolosiana. Efa niresaka momba ireo tokantrano sika, nijery ny karazana fiarahamonina mivelatra kokoa, ary ankehitriny dia hifantoka amin'izay azontsika ianarana momba ny fanompoana avy amin'ny fananarana faran'izay nataon'ny Paoly eto amin'ny boky ny Kolosiana sika. Amin'ity herinandro ity na dia ny Kolosiana toko 5:7 ka hatramin'ny 9 ihany aza no resahantsika, izay fizarana kely sy apahany kely amin'ny toko farany ihany dia misy zavatra maro tena manokana ao anatiny, toy ny fanamariany ho an'ny olona, ny fananarana azy, ary mahazo saran-tsaina ny fomba fitantanany sy ny fiangonana ianao amin'izay fotoan'izay. Ny teny famaranana izay nataon'ny Paoly tamin'ny taratasiny amin'ny Kolosiana dia teny feno fitiavana sy fiahiana amin'ny fo manontolo ho an'ny fiangonana. Rahalahy malala ho izy mantsy ny Tikiko sy Onesimosy. Dokotera malala ho izy mantsy ny Lioka. Tototry ny fitiavana ny fon'ny Paoly. Ny fitiavan'ireo mpiara-miasa aminy dia maneho ny fitiavan'ny fiangonana ihany koa. Ny fitiavana sy ny fiahiany ny mpiaino azy dia mampiseho ny faniriany ahafantatra ny toe-javatra misy azy ireo sy ampionina azy ireo. Ny faniriany Paoly ho an'ny mpivavaka ao Kolosia dia ny mba aharitra amin'izay rehetra sitrapon'Andriamanitra ka ho tanteraka sy atoky tsara. Noho izany anton'izany dia nanangana ekipa mahay indrindra i apôstôly Paoly mba hiara-miasa aminy. Raha ny marina, ny Kolosiana toko 5:7 ka hatramin'ny 5:12 dia toy ny matso izay ahitana andihana miaramila kristianina be herim-po
mandray anjara amin'ny ady lehibe indrindra dia ny ady ara-panahy. Ampianarin'ny Paoly antsika fa ny asa fitoriana dia fiarah-miasa. Araka ny mahazatra dia ho zarentsika telo ity lesona ity. Ny fizarana voalohany dia ampitondrantsika lohateny hoe ny olona no fampiasam-bola tsara indrindra amin'ny fanompoana. Ao no tokony andanintsika amin'ny fotoanantsika, ny volantsika, ny ezaka ataontsika, ny herintsika. Ireny dia tokony ampiasaintsika amin'ny olona. Ary izany dia avy amin'ny sabata, lesona sabata, lesona lahady, alatsinainy no angalantsika azy. Toy ny hoe lohahevitra mitohy foana manerana ny lesona izany resaka izany. Ny fizarana faharoa dia hoe ny fiangonana dia mety ho lasa lodikanina raha tsy mitandrina. Amin'ny lesona talata, alakamisy ary zoma dia mikasika an'ity orana ity. Fa ho hitantsika fa ny fiangonana Laodikia dia mifandray amin'ny fiangonana any Kolosia. Ary misy fivoarana mahaliana izay azontsika ianarana avy amin'izany. Ny fizarana fahatelo farany izay resantsika dia hoe izay fidintsika an'io no miantoka ny momba antsika rahampitso. Amin'ny lesona alatsinainy sy alarobia no resantsika an'izay. Na isika tsiraray avy amin'ny mahavatany Kristy antsika, ny fomba izay safidintsika an'io no hitondra ny tenantsika ny amin'ny ho avy. Ny an'io no hamaritra izay ho mahizy antsika amin'ny ho avy. Roso avetrany eo amin'ny fizarana voalohany aritsika amin'izao lesona izao. Fizarana voalohany tondra lohateny hoe ny olona no fampiasam-bola tsara indrindra amin'ny asa fanompoana. Avy amin'ny lesona sabata, alahady ary alatsinainy. Mora tokoa ny mandany vola, mandany loharano isan-karazany, saina ary ny fotoana amin'ny fandaharana sy ny zavatra toy ny akanjo, fanaovana zavatra tsara tarehy mahafinaritra ny maso, zavatra mampahera rehefa mikarina horonan-tsary, sisa. Tsara daholo zavatra rehetra izany ary manana ny toerany. Saingy raha tsy maintsy mifidy toerana iray izay hitehirizana ny herinao amin'ny mampanompon'i Kristy ianao, dia tokony ho any amin'ny olona izay tianao hotompona, fa tsy hoe manompo azy ireo fotsiny, fa manompo amin'ny alalan'izy ireo. Ary izany no iray amin'ny zavatra mazava izay azo alaina amin'ny asa fanompon'i Paoly, dia ny manome an'izay fampiasana tsara indrindra, fampiasam-bola tsara indrindra, fampiasana ny hery tsara indrindra mifantoka amin'ny olona. Fa na dia Jesosy aza, ilay apôstôly faratampony, ilay nirahan'Andriamanitra ho amin'ity iraka ity, dia tsy tonga hanao ny asa samby rery fotsiny, fa nanofana mpanompo mba hiara-iasa aminy. Raha ny marina, hatrany am-piandohan'ny asa fanompoana Jesosy dia nanomboka nanangona mpianatra izy, ary no amafisin'i Jesosy ny mazava-dehibe ny fiarah-miasa. Ohatra amin'izany amin'ny Luka 5, hitantsika ny tantaran'i Jesosy teo amoron'ny farihan'i Genesareta, izay nahitany sampokely anankiroa nijariny teo amoron-drano. Fa ny mpanjono efa niala teo ka nanasa ny aratony. Efa niala tamin'ny fanaratoana reto lehilahy reto satria tsy nahazo ninninina. Dia nandalo Jesosy, dia nasain'i Jesosy nampidinina ny aratony mba hatonga azy ireo ahazo. Ary dia nitanterahan'izy ireo izany, dia tampoka teo rehefa nanateraka an'izany izy ireo dia nahazo trondro be dehibe ka nila otritra ilay arato. Noho izany ireo tao amin'ny sambo anankiray dia nanofahofa ny namany amin'ny sambo hafa mba ho avy hanampy azy hampiakatra n'ilay arato. Ary lesona mahevaky azy iraisina eto dia izao hoe nanomboka teo dia afaka nilaza Jesosy hoe hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no ho azonao. Mety efa nieritreritra angamba ianao hoe ho naomby kokoa raha nandesa amin'ireny Jesosy ho zato isan-jato ny fahombiazana toy izay miasa amin'ny alalan'izy ireo. Fantany fa izany no fomba tsara indrindra, na dia nanana fahalemeny azy ary Jakoba sy Jaona izay zanabaratra, i Petera izay mpirea rehibe, i Tomasy izay mpisalasala, na dia teo aza ny olan'izy ireo dia tsara kokoa ho an'ny asa fanompoana ny miasa amin'ny alalan'ny olona no hoe manao azy rehetra samy rery. Ary dia nandray an'izany fampianaran'izany ihany koa Paoly, ary hitantsika fa nandrisy ny asa fanompoana ao amin'ny testamenta vaovao manontolo dia niara-ny asa tamin'ny olona. Dia novakitsika andiny vitsivitsy eo amin'ny Kolosiana 4:7 ka hatramin'ny 4:10. Io dia mampiseho ny fanolorantena amin'ny Paoly amin'ny fiarah-miasa. Tsy rery izy tamin'ny ezaka misionera izay nataony. Amin'ity andalan-tsoratra masina ity amin'ny Kolosiana ity ny apôstôly Paoly dia milaza ekipa misionera izay ahitana olona sivy. Afaka mahazo fahalalana sarobidy isika avy amin'ny fomba izay amaritany apôstôly Paoly ny
fandraisana anjarana izy ireo amin'ny asa fitoriana filazantsara. Dia vakitsika Kolosiana 5:7 ka hatramin'ny 7. Ny toetro rehetra dia olazainy Tikiko aminareo dia ilay rahalahy malala sy mpanompo mahatoky ary namako manompo ao amin'ny tompo. Ny antony nandrahako azy ao ty aminareo indrindra dia ny afantaranareo ny toetra anay sy ny mba ampirisihany ny fonareo. Ary Onesimosy rahalahy mahatoky sy malala izay avy aminareo dia ny rahako koa. Izy roalahy ampafantatra nareo ny zavatra rehetra ty. Dia avy eo dia ndresaka momba ny Aristarkosy, Marka ary Barnabasy indray izy. Ary izany no tiany olazaina fa ao amin'ny 7 ka hatramin'ny 9 ireo andiny famaranareo dia tsy niteny fotsiny izy hoe izay ny teny famaranako ataoko aminareo ampitiavana. Dia manao siny hoe Paoly. Dia izay. Fa nampidiriny tao avokoa ireo olona rehetrarehetra ny tany sainy avokoa ireo olona rehetrarehetra ary rano marina dia nandamina azy ireo izy. Tao anatin'ny 12 fotsiny amin'ny Kolosiana no ahitana an'izay. Dia nasongadin'ny Paoly i Tikiko, Onesimo, Aristarko, Marka, Josto, Epafra, Luka, Demasy ary Arkipo. Ireo le olona 7 izay niara-miasa taminy. Manana tambajotra n'olona izy izay tsy hoe tompony fotsiny fa manompo amin'ny alalan'izy ireo ihany koa. Ao amin'ny lesona sabata paragrafy 7 dia miresaka ny amin'izany. Izao no voalaza tao. Nampifandray ny olona sy ny fiangonana trano Paoly tamin'ny alalan'ny fitsidihana manokana nataony nandritra ny diany ary indrindra amin'ny magadra tamin'ny alalan'ny epistiliny. Tsapany fa ny fambiazan'ny asa fitoriana ny filazantsara dia miankina amin'ny fiaraha-miasan'ny tsirairay. Kristianina Jiosy sy Jentilisa, lehilahy sy vehivavy, toa an'i Tikiko, Aristarko, Josto, Epafra, Luka, Nimfa. Mahaliana fa misy taratasy izay nisoratana ao Lodikiko tao izay tsy notehirizina ho antsika. Maro ny afatry Paoly ao amin'ireo andininy farany ao ireo. Anisan'izany ny fiangaviana, ny fampirisihana manokana ny lehilahy ray antsoina hoe Arkipo. Nanao izay rehetra azo natao Paoly mba ampahirezina ny fiangonana raha mbola afaka nanao izany izy. Izany dia mifandray tsara amin'ny lesona 3 volana ity satria ireo boky ireo izay diniantsika dia ny bokin'ny Filipiana sy Kolosiana izany dia roa amin'ireo taratasy maro izay nosoratan'i Paoly tany am-ponja. Ary koa tsy hoe isaky nanoratra taratasy izy dia tao amin'izany tanàna izany ihany. Fa raha ny marina ny atao taratasy nanoratany dia satria tsy tao an-tanàna izy. Na izy any am-ponja na izy any amin'ny toerana hafa. I Paoly dia nitantana ny asan'ny fiangonana tamin'ny alalan'ny taratasy na fitsidihana tsy indraindray. Fa ny ankamaroany dia tamin'ny alalan'ny asa fanompoan'ny olo-kafa. Ho hitantsika fa misy loha-hevitra maro ao amin'ny testamenta vaovao maneho izany. Tantaran'i Paoly sy Barnabasy, Paoly sy Silasy, Paoly sy Timoty. Ary eto dia manana lisitra olona maro izy. Teo mpanaovana ny asa fanompoana izy dia nanangana olo-kafa foana ary izay olona ireo dia afaka hitondra fanilo sy anangana tambajotra. Ka na dia voagadra izy dia afaka naniraka ny iray tamin'ireny olona ireny amin'ny toerana anankiray ary dia ny iray tany amin'ny toerana iray hafa. Misy fanambarana tsara izay nambaran'ny mpanompo vavan'ny tompo ao amin'ny boky mitondra lohateny hoe Sermons and Talks. Boky faharoa manao hoe rehefa miova fo marina ny fanahin'ny olona anankiray dia izy no masirasira iray ampidirina ao anatin'ny koba. Ny ohatra tsy tapaka amin'ny fanahy iray tena niova fo dia tsy misy olombelona mahavita manombatomba anazy. Misy hery ara-moraly avy amin'Andriamanitra izay mahatonga ny olona ambany indrindra raha ampianarina araka tokony izy ho lasa fitaovam-pahamarinana. Koa na i Timoty tanora izany na i Titosy na i Onesimosy izay mpanompo dia miteny izy hoe afaka mampiasa azy ireo amin'ny asa fanompoana. Ary mitady ny irika rehetra i Paoly mba tsy hoe hanompo olona fotsiny fa ampiasa azy ireo amin'ny asa fanompoana. Mpiara-mianatra malala isika rehetra koa dia nantsoina mba ho mpianatra avokoa. Ary andraikitsika ny mizara izay nataon'ny tompo tamintsika. Ny sekoly sabata sy ny asa fanompoana tena isabatan'olona dia tokony hoe loharanon'ny asa fitoriana izany. Isika dia mpikambana tsirairay anatin'izany ary misionera avokoa. Ny fiangonana ankehitriny dia mila mamerina ilay modely tao amin'ny testamenta vaovao. Tsy ny hanompo olona fotsiny fa ny hanompo amin'ny alalan'ny olona. Ny asan'ny pasteur na ny loha olona dia tsy hoe andresy lahatra fanahy fotsiny fa ny anangana sy hanofana olona mpandresy fanahy. Na fiangonana tamin'ny testamenta vaovao izany na fiangonana advantista tany am-boalohany, ny fiangonana dia nitompo tsara foana rehefa mandray anjara amin'izany iraka izany ny mpikambana rehetra.
marina loatra ny fanambarana soratany madamo oety tao amin'ny sermons and talks hoe misy ery ara-moraly avy amin'andriamanitra izay mahatonga ny olona ambany indrindra raha-mpianarina tsara araka ny tokony izy ho lasa fitaovam-pamarinana. Nandrisan'ny asa fanompony tokoa manko Paoly dia tsy menatra mihitsy izy nanome toromarika na mpianatra nanofana ary iny navokany fiangonana ny tombo be. Ilaza ny totozy izy hoe tiako toetra eo ianao anangana loolona, dia ilaza ny Timoty izy hoe mandehana ry ary aza manao an'izao fa zao ataovy. Tsy mieritreritra izy hoe nanao an'izany no ny fireharehana fa manaiky izy fa ny andraikiny dia ny mpitarika sy mpanoro lalana ary manofana. Miteny izy hoe arao araka ny anarako an'i Kristy ka dia nosoratany Paoly zava-dehibe tokoa izany fandroana lalana izany sy fanofanana ny mpitondra laika izany miaraka amin'ny fanehoana ny tenany ho modely tsara izay arahana. Zavatra lehibe hitantsika eto dia izao hoe tsy nampianatra azy ireo hifantoka aminy i Paoly. Tsy izy ilay pastera izay tonga manana fantsona YouTube ka nanao hoe izao ty, izao ny pastera ranona. Fa hozy izy hoe rehefa tonga any aminareo i Demasy ohatra dia noho izy. Rehefa tonga any aminareo Timoty dia raiso izy. Tsy hoe aizy Paoly. Nanofana izy. Fa ny antony amin'ny farany dia hoe mba tsy hankinan-doha aminy. Dia jerentsika ny teny sasany izay nambara mpanompo vavan'ny tompo ao amin'ny Counsels for the Church pejy 720. Raha vaovalamina fiangonana avelao mpitarina piasa ny mpikambana, mila ampianarina ny fomba fiasa mahomby izy ireo, avelao mpitarina andany fotoana bebe koa amin'ny fanabiazana toy izay amin'ny toriteny. Mety eritreritra ianao hoe ny toriteniko ny tokony horeny izy ireo, nefa tsy marina izany. Ny fanoroanao lalana, ny fanofananao, ny fahazavan'ny fitarehanao no tena ilain'ny fiangonana. Ao amin'ny boky tondra lohateny hoe Christian Service ihany koa pejy 770 dia milaza toe zavatra mitovy amin'izany hoe amin'ny fiasana any amin'izay efa misy mpino, ny mpitarina dia tokony hampianatra ny mpikambana hivoaka amin'ny fiarahamonina. Tokony hiezaka aloha ny mpitandrina tsy ny ampivafo ny tsy mpino loatra fa ny hanofana ny fikambana fiangonana ho amin'ny fiaraha-miasa azo ekena. Rehefa vonona anohana ny mpitandrina amin'ny alalan'ny vavaka sy ny asana izy ireo dia isy fahombiazana lehibe tokoa amin'ny ezaka ataony. Ko raha toa ka izay rehetra nalay amin'ny Paoly dia nanao zavatra ho an'ny Paoly fotsiny izy, ary avy eo dia mifindra nanao zavatra bebe koa ho an'ny Paoly. Mety hoe aharitra ilay fiangonana raha mbola teo Paoly, saingy fantany fa eto ao izy mandritra ny fotoana anankiray sy ny vanim-potoana anankiray ny andraikitra voalohany dia mandamina an'izany ho an'ny fanompona, ary izay ny tanjon'ny fiangonana manontolo mba hiara-entana hanao izany asa izany. Ary rehefa mandroso ao izy Paoly dia afaka manohy izany lovia izany, mizara izany lovia izany amin'ny hafa indray ary manampiray hafa. Ary filazantsara amin'izay fotoana izay dia andeha ho any amin'izao tontolo izao. Saingy filazantsara dia tsy andeha ho any amin'izao tontolo izao raha tsy misy ny fiaraha-miasan'ny laika sy ny mpitarina. Ary rehefa imbetsaka tsika no maheno an'izany teny izany. Ary izay no mitondra antsika indray amin'ny fizarana faharoa amin'izao lesona izao. Ny fizarana faharoa dia mitondra ny lohateny hoe ny fiangonana dia mety ho lasa lodikanina raha tsy mitandrina. Mety ho tandomondozana ny fiangonana raha ohatra ka tsy mijery an'ity modely izay miasa ity, izay mahatonga ny olona izay miovafo rehetra ho lasa misionera avokoa. Ary dia tsy ho ela dia horoana any amin'ny fienana ara-panahy, fivadiam-pinoana tanteraka ny fiangonana raha tsy manao izany asa iraka izay ny antsoina azy izany. Misy andiny vitsivitsy eto ao amin'ny Kolosiana 5:13 ka hatramin'ny 14 manao hoe fa vavolombelona aho fa mikely aina faritra ho anareo sy ho an'ny Lodiki ary ho an'ny Hierapoly izy. Manao velomanareo Luka malala mpanao fanafody sy Demasy. Manao velomany rahalahin'ny Lodiki sy Nimfa sy ny fiangonana ao an-tranony. Ary rehefa vavaky aty aminareo ty epistily ity dia aseho vakiana amin'ny fiangonan'ny Lodikianina koa ary vakianareo kosa ilay avy an'ny Lodikianina. Tsy misy milaza eto hoe efa miaina hery Lodiki. Toa fiangonana salama tsara no ahitana azy eto ary manohy manompo azy i Paoly. Hita mazava fa nanonona ny Epafra izy, manoratra ao Kolosianina izy, izay toa mbola tsy novangin'ny Paoly akory tamin'izany, saingy nisy fiangonana izay natomboka tamin'ny alalan'ny ezaka izay nataony.
ary teo kaiky teo dia nisy fiangonana ray hafa izay natsangana dia Laodikia izany. Koa manana taratasy ho azy ireo izy izay tsy hananantsika firaketana ny amin'izany. Ary asainy mifanakalo taratasy izy ireo. Toa nisy fiangonana asa tsara tany Laodikia tamin'izany, tahaka ny tany Kôlôsia, ary Paoly dia niezaka nanompo azy rotonta raha mbola tany am-ponjy izy. Izany dia nitranga tokony ho tamin'ny taona 90 na 120 tany amin'izao taona misy antsika izao. Kanefa rehefa makany amin'ny bokin'ny Apokalipsia ianao, dia novakitsika ny Apokalipsia 4:4-20, ireo fiangonana fito izay voalaza amin'ny Apokalipsia ireo dia manana fampiarana ara-paminaniana amin'ny fotoana farany, izay ahitana ny tantaran'ny fiangonana tamin'ny alalan'ny vanim-potoana samihafa, saingy nifototra tamin'ny fiangonana rabaka teny tany Azia Minora ihany izy ireo. Izao voalaza ny Apokalipsia 4:4-20 manao hoe: ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana Laodikia, izao no lazainy Amen dia ilay vavolombelona mahatoky sy marina izay nandohany izao zavatra naorian'Andriamanitra izao. Fantatro ny asanao, fa tsy mangatsiaka na mafana ianao. Aleo mangatsiaka na mafana ianao, fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsiaka, dia efa lohan'ny vavaka ianao. Fa hoy ianao manan-karena sy efa niary fanana be ka tsy manan-java mahory, kanto tsy fantatrao fa ianao no ilay ory sy mahatra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Tsy fitiliana tsara izany ho amin'ny fiangonana, fa ny mahagaga dia rehefa nanome fiarabana ao amin'ny Laodikia tamin'ny alalan'ny mpino tany Kôlôsia Paoly teto amin'ny Kolosiana 4 dia tokony ho tamin'ny taona 120 tany ho any izany. Ny bokin'ny Apokalipsia kosa nefa dia voasoratra tokony tamin'ny taona 590 tany ho any. Koa dia misy elan'elam-potoana 30 ka hatramin'ny 530 eo izany ny amin'izay zavatra izay. Izany hoe ampolon'ny taona vitsivitsy monja tao anatin'ilay androm-piainan'ilay olona sasany izay niaina tao. Mety ho tanora angamba ilay olona ireo tamin'izay fotoana izay, tao amin'ilay fiangonana Laodikiana tamin'ny voalohany izay niresahana teto. Ary tamin'ny fotoana izay nanoratana ny Apokalipsia dia efa nahatratra ny falabiazana izy ireo. Ary dia nahita ny fiangonana niova avy amin'ny fiangonana mavitrika izay vao natsangana ho lasa zavatra izay tsy maintsy nananarany tompo mihitsy izy ireo hoe: fantatro ny asanao, tsy mangatsiaka na mafana ianao fa matimaty ianao. Tsy fantatro ho an'ireo rehetra izay miaina eto anio, tsy fantatro raha izay no mamaritra ny fanandraman'ny fiangonanao eo toerana na amin'ny distrika misy ianao na ny fanarahamantenanao manokana. Saingy tena marina izany fa ny tompo dia namantatra ny Laodikia ho fiangonana amin'ny andro farany ihany koa. Tao anatin'ny 20 taona lasa izay Laodikia, dia ilay Laodikia tany am-boalohany, ary hita fa nirona tamin'izany koa izy ireo. Saingy impiry moa ny fiangonana dia tamin'ny testamenta taloha aza no nanao hoe izay rehetrarehetra lazain'ny tompo dia ataonay. Nefa raha tsy mifandray amin'ny Kristy isika tsirairay avy amin'ny mavata ny fiangonantsika ary tsy mavitrika amin'ny hiraka napolavinantsika, dia avelao hoe lazan'izany hoe mety ho tafahoatra ilay izy. Nefa everiko fa tsy izay, tsy hoe mety fotsiny fa tena ho lasa Laodikia mihitsy isika, ary tsy azo hitovirana mihitsy ihany ma lasa Laodikia raha tsy mitandrina ho fatiny afo ary lasa manao fombafomba fotsiny isika. Mety hisokatra ny fiangonana nefa ny teny fanevany dia izao hoe fiangonana Adventiste eto an-toerana tsy mbola nikatona izahay. Izay ny zava-bita lehibe indrindra hoe mbola misokatra izahay. Kanefa dia izao, tsy tian'ny tompo misy fotsiny isika hoe misy dia misokatra fotsiny. Ny tompo dia manantena antsika ambolena sy iroborobo amin'ny asa fanompoana. Ao amin'ny lesona alakamisy paragrafy voalohany dia mamerina an'izany. Rehefa dinihana ny fianavaokan'Andriamanitra hatramin'izay ka hatramin'izao dia mitovy hatrany ireo olana miverimberina. Nananatra ny Israely ireo mpaminany no ny faniriany ivavaka araka fomba zao tontolo izao, ary nandrisika azy ireo hibebaka aingana androatra hatraoriana loatra. Nisy ento mihitsy aza Isaia nanao hoe: indrisy tonga janga ity tanàna mahatoky. Ary nampirisika ny olona izy hiverina amin'Andriamanitra mba azahoany famelan-keloka sy fanadiovana. Samy niantso ny Israelita hibebaka i Jaona Mpaonao Batisa, i Jesosy, ary hitondra vo izay ajoro eo anatrehany fitsarana amin'ny andro farany. Nitondra hafatra mitovy amin'izany koa ny apôstôly. Koa naiza na izy itodehantsika amin'ny Baiboly dia ahita izany fironana ho any amin'ny mahamatimaty izany sika, izay niantsoan'Andriamanitra azy ireo hanao zavatra lehibe, nefa nampaleny azy izany rehefa tsy nanatanteraka azy izy. Kanefa manana faminana isika, tsy te apakivy anao, satria ity fiangonana Laodikiana izay voalaza amin'ny Apokalipsia 4 ihany no fiangonana amin'ny andro farany izay ampiasain'Andriamanitra anehoana ny voninahiny sy ny fahazavany amin'izao tontolo izao. Eritrereto ny Isaia 40:1-7 izay milaza hoe: mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao,
ary voninahitry Jehovah vamposaka aminao fa endro ny aizana manarona ny tany ary na Ezipity manarona ny firenena fa aminao kosa ny mpisahany Jehovah ary anao nisehon'ny voninahiny ary ny firenena manatona fahazavahnao ary ny mpanjaka makeo fampirapiratany fimpisahanao. Mieritreritra ny Apokalipsy 20 koa ianao ny fomba zay anomezana ny fiangonana Laodikiana fahazavana mitovy amin'izany ihany zay fantatrao fa malefaka sy matimaty nefa ny fampanantenana momba an'ity anjely ity zay hidina avy any an-danitra dia milaza ao amin'ny 1 manao hoe rehefa afaka izany dia hitako fa indro nisy anjely raiky io nidina avy tany an-danitra nanana fahefana lehibe ary ny tany no azavainy voninahiny. Koa tsy fantatra ry mpiara-mianatra malala, tsy fantatra raha tokony hiteny aho hoe ory zareo mitandrema fa afaka ny Laodikiana foana ny ianareo hoe zay marina saingy tsy te hifarana amin'ny fanamarena makivy ao. Ny zavatra tsara dia ny fiasan'Andriamanitra amin'ny alalantsika raha manolo tena isika. Aty ivelana aty dia misy fiangonana izay tsy misy tanora intsony amin'ilay fiangonana. Ny rehetra amin'ny fiangonana dia mihoatra 5 taona. Ny tena marina dia mety heno io fiangonana io raha tsy mizatra, mizara ary manao zavatra ho an'ny hiraka izy ireo. Andriamanitra eo amin'ny sehatra ny fanaovana fahagagana ankehitriny. Saingy raha jerentsika manerana ny boky ny Kolosiana izay anarantsika teo dia hitantsika fa na dia nanome hery azy Andriamanitra dia tsy maintsy mampiasa ny talentany mena isika amin'ny fanaterana ny asa fitoriana. Misy fiangonana mahita ny soratra eo amin'ny rindrina izay mahita ny mety isy ny fienana, mety isy ny fiamorona ao izany fiangonana izany ary mety isy ny fahafatesana mihitsy aza. Tsy misy intsony ny mpamangy amin'ilay fiangonana, tsy misy tanora intsony ary ny torotena ankehitriny dia ho ampikambana ao aminy ihany, mandray zavatra efa fantatra foana izy ireo. Ary dia ny sekoly sabata dia toa lasa vondrona mifanditra fotsiny amin'izay inony ary dia lasa fanakaloza-kevitra tsy misy zavatra mahasoa ny zavatra betsaka. Ary dia indraindray misy fiangonana amin'ny YouTube izay mandefa fampianarana vaovao ary dia izay no taritina amin'ny fiangonana mba hiteraka adi-hevitra ary dia izay no ananana risi-po mandehanana ny ampiangonana. Mpiara-mianatra malala, vakeo soratra eo amin'ny rindrina dia izao: fataro ny zava-misy mba tsy ho lasa Laodikia ianao. Aza miandry fotsiny mandra-paharava tanteraka ny zavatra rehetra vanao hoe inona ny nanjo ny fiangonako. Ary farany dia tsy maintsy anakatona varavarana ilay fiangonana. Ny vaovao tsara dia izao: aza miandry mandra-pahatonga an'izany. Mbola eo amin'ny fiandrianana ny tompo. Ny iraka dia mbola mandroso hatrany, manaova zavatra, mandraisa anjara amin'ny fitoriana, jereo tsara ny zava-misy amin'ny mahafiangonana anao, amin'ny mabirao ary lazao hoe eno izao ny soratra ao amin'ny rindrina. Inona ny ataontsika momba an'izany? Andaontsika andohalika sy hivavaka mba hanomezan'ny tompo antsika toromarika sy tondrany fifoazana antsika ary afahantsika miroso ho amin'ny fitoriana filazana tsara. Izany dia mitonga antsika indray amin'ny fizarana fahatelo sady farany. Ny fizarana fahatelo dia hoe izay fidintsika an'io no miantoka ny toetrantsika rahampitso. Avy amin'resona alatsinainy sy alarobia no nangalana an'izay. Ho lasa izay fidintsika an'io sika rahampitso. Koa na ny fitarihana, na ny fivezivezena, na ny voninahitran'ireo manitra lehibe izay mamiratra manerana ny tany manontolo dia afaka ny ho isan'ireo isika, mifototra amin'ny safidintsika androany izany. Izany dia miatra amintsika manokana sy amin'ny maha-isambatan'olona sy amin'ny maha-fianakavian'ny fiangonana antsika. Ary te anasongadina eto aho amin'ny hitra farany ny amin'ny fahasamihafana misy eo amin'ny Marka sy i Demasy. I Marka dia olona mahaliana tokoa teo amin'ny tantaran'ny apôstôly Paoly sy ny asa fanompony. Marka dia nampahafantarina voalohany rehefa niaraka tamin'i Paoly sy Barnabasy izy eo amin'ny asan'ny apôstôly 2:12. Taty aoriana dia nandao ny hiraka i Marka nandritran'ny fotoana anankiray tany Pamfilia, izay niteraka fisarahana teo amin'ny Paoly sy Barnabasy. Araka ny voalazany asan'ny apôstôly 2:12, dia i Barnabasy dia nifidy niaraka tamin'ny Marka, kanefa i Paoly kosa dia tsy nanaiky niaraka tamin'ny Marka satria voalaza fa nandao azy tamin'ny fanompoana i Marka tamin'izay fotoana izay. Kanefa ankehitriny raha ivereo tamin'ny Kolosiana isika, tamin'ny fotoana izay nandroa tamin'ny Paoly ny Kolosiana dia niaraka tamindray Marka amin'ny mampiara-miasa ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra azy ary nampionona ny fony izany. Efa nanapirofo ny tenany Marka ary efa niverina tao an-trano.
ary taona vitsivitsy tateoriana na mety marika ny timoty izy eo amin'ny timoty 2:1 nanao hoe aleo marika alao izy ka ento miaraka aminao fa mahasoa amin'ny fanompona izy le marika izay milaviny tany aloha satria tsy naomby marika ankehitriny kosa dia efa mahasoa indray marika dia tanora nanao safidy ary safidy ratsy indraindray nandao ny fanompona ary dia nanitsy zany anefa izy ary dia paoly dia nandray azy tamin'ny mpitiavana indray ary nampiasa azy tamin'ny eraka fitoriana filazany tsara amin'ny lafiny anankiray kosa dia ankoatran'ny marika izay tantara tsara dia hitantsika ihany koa ny tantaran'ny demasy tahaka ny marika sy aristarkosy lioka dia nolazain'ny paoly ho mpiara-miasa aminy eo voalazan'ny kolosiana 4 kanefa amin'ilay taratasy ho an'ny timoty any no ny antsony any marika dia nitaraina izy hoe demasy efa nandao azy satria nankafy zao tontolo izao izy hitanao eo a ny safidiny tsiraray ny otohan'ny marika ka norina sy androso na otohan'ny demasy ka androso sy verina amin'izao tontolo izao nisy matan'olona sy ny fiangonana tsiraray dia eo amin'ny toerana izay tokony anaovana fanapahan-kevitra dia n'izao hiaraka isosa amin'ny fahamatymatesana ve sika ka tonga antsika eo matymaty ho aloha angavan'andriamanitra sa hitsangana amirapiratra ary amela voninahitry'andriamanitra ho hita ao amintsika ny alalantsika fomba tsara amarana bokyny kolosianina izany mandraraka amin'ny fiainana ho toy ny fanatitra hidi ny paoly any amponjy izy zao nefa miteny hoe ianareo indray no manohy ianareo no isabata amin'olona sy fiangonana na ny lodiki izany na ny erarapoli kolosia efesios galati na aiza misy ianao raiso izay anananao koloy izany mandrese lahatra fanahy ary fotao tiasy ty amin'izao taranaka izao mety tsy ho tonga any aminao miaraka aminareo fa ny tompo a dia amita ny tiasy ty ary afaka mananjara amin'izany sika tsararay avy misy tena ho lesina zoma zay amarana antsika n'izao fotoana izao manao hoe ny fanazy amin'ny lefitra amin'i kristy dia manjary tanàna amin'ny manda ho azy izay anjakany eo anivon'izao tontolo izao mikomy aminy ary ny kasaina dia tsisy fahefana hafa ekeny afa tsy ny azy ihany ny fanazy voatahiriny anjely lanitra ho an'andriamanitra toy izany dia mahatohitra ny fanafian'ny satana nefa raha tsy manolo tena tokoa feheziny kristy isika dia ho tapahan'ilay ratsy tsy maintsy eo ambany fifehezan'ny anankiray amin'ireo hery lehibe roa izay milofo mafy ho fanompona fahefana faratampony eto amin'izao tontolo izao isika tsy ilayntsika ny ini ifidy ny anompo ny fanjakany maizina mba hahatonga antsika ho ambany fanapahany ampo antsika ny hanao tsy rambina ny firaisantsika ihina amin'ny fanjakany mazava dia tonga ho azy izany raha tsy miara-miasa amin'ny lanjery lanitra isika dia anjaka ao am-po satana ka hanao izay fotsika zany ao fonenany ny any fiarovana amin'ny ratsy dia ny fitoeran'i kristy ao amin'ny fo amin'ny alalany finoana ny fahamarinana raha tsy manana firaisana velona amin'andriamanitra isika dia tsy ho afaka naovinanaovina hanohitra ny vokatra tsy masina ateraka ny fitiavatena ny fahamparanam-pony tena ary ny fakapanahy anota atsika tao ny miala ny fahazaran-dratsy maro eo amin'ny fotoana mety isarahantsika amin'ny satana nefa raha tsy misy firaisana mitondra aina amin'andriamanitra any alala ny fileferantsika aminy mandritra ny fotoana rehetra dia ho resy sika raha tsy misy fakazarany tena manokana amin'i kristy sy firaisana lalandava aminy dia afaka anao amintsika arak'izay tian'ilay fahavalo ka amin'ny farana dia anatanteraka ny baikony isika tao amin'ilay fitiavana mandresy any mangalana zany teny zany ny fiarovana tokana amin'ny ratsy dia tadio tsara fa ny fifindran'i kristy ao am-pontsika amin'ny alalany finoana fahamarinana izay nyvoalaza teo na araka ny fomba fitenana paoly azy keo dia hoe kristy ao anatinareo no fanantenana voninahitra izany no loha hevitry ny boky manontolo ny fanirian'i paoly mba ahafantaran'ny olona ny kristy tsy amisaina fotsiny fa amin'ny fomba manokana amin'ny traikefa ary ampiarina ny fiainan'izy ireo amin'ny mahafiangonana azy ireo izany anehoana ny kristy mba hahatonga ny fiaviny ho avy tsy hoely amin'irao lanitra dia izay indray raha fandarinana lesitsika androany misaotratsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany ka dia mametraka ny mandra-piresaka aho sy mandra-pioana antsika tsiraray avy indray samy hotain'andriamanitra avokoa hiara hivavaka antsika amarahana izao fotoana izao raha ianao izy any an-danitra misaotranao izahay no ny lesona sarobidy izay menao anay indray tamin'ity an'io ity
misaotra satria nampafantarinao anay fa ilainay ny miazona hatramin'ny farana amin'ny fomba rehetra ny fanatanterahana ny sitraponao eo amin'ny fiainanay rehetra. Ampio izay tompo malalo mba ampiatra izany eo amin'ny fiainanay tsiraray avy. Ampio izay mba ho tahaka anao ary anao fanandramana bebe kokoa ny ifandray aminao tsy tapaka. Ampio izay mba anao ny asa izay nitsoinao anay ary amin'ny mahafiangonanao anay, dia ampio izay mba anitatra nyity asa ty, mba anompoana anao mba hivinao tsy ho ela amin'ny raha lanitra. Ary mangataka aminao izay tompo-palalo ta io izay mba anisany hiala ao anatin'ilay toerana matimaty anay ka ho velona mandrakariva anao ny asanao mandrakariva, ho tia manao izany asanao izany, anateraka ny iraka izay nitsoinao anay ka hiara-iasa amin'ny fananao masina mba atonga ny fiavinao tsy ho ela amin'ny rano lanitra. Ary mangataka aminao tompo-malalo ianao no ka amola volanay, anamboatra anay mba atonga izany ho fitaovana tsara izay tianao anompo anao izany fiainanay izany. Fa tonga izao vavaka izao eny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.